anaizy ity fotoana maminay ity indray zay ianona ny teninao ka dia miteranao amin'izany mamindra fo aminay ny fahotana izay nataonay dia ny fanaona masina ny anazava ny masipanahinay ahitana ny zava-mahagaga eo amin'ny asanao amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana zavaka izany amen. Risiko lady malala ho amina rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rantsika sy Jesosy Kristy Tompo amen. Ny ten'Andriamanitra voalahatra ohatriny amin'izao alahady fa 4 manaraka ny trinité izao dia araka izay soratra amin'ny filazantsara ny Jaona. Jaona toko fa 4 andimy fa 7 amby 30 ka hatramin'ny andimy fa 70. Jaona toko fa 4 andimy fa 7 amby 30 ka hatramin'ny andimy fa 70 toy izao ny vaky ny teny amin'anaran'i Jesosy. Zay rehetra omeny raiko ahy no anantonahy ary zay manantonahy tsy mba ho laviko mihitsy fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka ahy ary zao ny sitrapony izay naniraka ahy dia ny tsy amelako isy very zay rehetra nomeny ahy fa atsangako indray amin'ny andro farany. Fa izao ny sitrapony raiko dia ny ahazony izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay ary zao anangana azy amin'ny andro farany amen. Misy mampiasa ity ten'Andriamanitra ity matetika ilazana fa tsy mitovy ny sitrapon'i Jesosy sy ny sitrapon'ny rainy. Dia rehefa ianao moa manohitra anazy hoe tsy marina izany dia maika ampiasainy le teny Jesosy tao Getsemane hoe raiko raha zao atao dia aoka tsy ny sitrapoko anie natao fa ny anao. Azadiny fa Jesosy dia sady olombelona no Andriamanitra ka rehefa tao Getsemane izy dia atao ny zava-misy dia ny fahitana ny fahafatesana ho avy dia tsy maintsy tao ny eritreritany hoe ahoana ity ato tsy manina atao hoe fisalasalana kely fa tsy midika izany hoe tsy mitovy ny sitrapony sy ny sitrapony ray na isika olombelona azy olombelona feno ary nandray manana sitrapo to anankiroa apetraka tsara to anankiroa nandray zao tsika te hividy mofo ohatra te hividy zavatra aloha toa hoe zavatra fotsiny fa tsy voatery hoe mofo ponjana naniraka ahy dia tianeo izy hoe iraka ny avy amin'ny ray izy iraka avy amin'ny ray izy dia manaiky izay tenen'ny ray azy fa tsy mandeha amin'ny alalan'ny tenany izy kanefa raha ny tena marina dia zao mitovy ihany ny sitrapon'i Jesosy sy ny sitrapon'ny ray dia nino izay ny hamonjy atsika rehetrarehetra ny hahatonga atsika azo ny fiainana mandrakizay. Jerentsika ny amin'ny andimy farany eo sy ny andimy fa 7 amby 30 atsangako indray ozy izy amin'ny andro farany amin'ny andimy fa 7 amby 30 izy nyteny fa atsangako amin'ny andro farany. Andimy fa 70 indray izy nyteny zao anangana azy amin'ny andro farany. Ny fananganana amin'ny maty resiko lady malala dia azadiny fa fahefan'Andriamanitra irery ihany. Elisa nanangana ny maty, Eli nanangana ny maty, Paul nanangana ny maty fa ireo rehetra ireo dia samy miaiko hoe ery avy amin'Andriamanitra no nananganana ny maty fa tsy ry zareo mihitsy navita izany. Jesosy anefa eto tsy miteny hoe avy amin'ny ray no anangana ny maty fa izy mihitsy no anao izany dikan'izay Andriamanitra izy ka mitovy ny sitrapon'ny ray sy ny sitrapon'ny zanaka fa no izy manaiky irahandrainy anao ny asa fanavotana ho antsika dia zay mahatonga azy milaza hoe tsy nanao ny sitrapoko aho fa ny sitrapon'ny ray zay ny tena marina dia zao mitovy ihany ny sitrapon'ny ray sy ny sitrapon'ny zanaka dia tsy na izany fa ninafitra atsika noho ny fitiavany antsika. Ny fihasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana sy ny fiombona amin'ny fanamasina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao ka mandrakizay amen. Hivavaka isika dia misaotra anao hatrany izay ry Jesosy Tompo noho izany teninao izany ataovy mahatsapa izany fitiavanao izany mandrakariva izahay ka anaiky mirahanao amin'ireo aniranao anay itory ny anaranao voninahitry ny aranao zavako izany amin'anaran'i Jesosy amen.
Merci Seigneur pour ce merveilleux moment que tu nous as donné, car tu nous donnes de nouveau ta parole. Aide-nous à toujours aimer, à ressentir ton amour et à partager cet amour. En ton nom Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père, soit avec vous. Amen. En ce 24e dimanche après la Trinité, la parole de Dieu qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 6, verset 37 au verset 40. Jean chapitre 6, verset 37 au verset 40. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Chacun de ceux que le Père me donne viendra à moi, et je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et non ma volonté. Voici ce que veut celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, mais que je les ramène tous ceux de la mort à la vie au dernier jour. Oui, voici ce que veut mon Père. Tous ceux qui voient le Fils et croient en lui aient la vie éternelle, et je les ramènerai de la mort à la vie au dernier jour. Amen. Beaucoup utilisent ce verset-là pour prouver que Jésus n'est pas Dieu. Car ils disent que Jésus a sa propre volonté. Donc, il n'est pas un avec le Père. Parce que nous, on dit en général que Jésus et le Père sont un, et c'est une preuve que Jésus est bel et bien Dieu. Alors ils utilisent également la parole de Jésus quand Jésus était dans les Gethsémane. Il dit, Père, que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite n'est pas la mienne. Il nous arrive quelquefois d'avoir deux soi-disant volontés. Je dis bien soi-disant. Par exemple, on veut acheter quelque chose, un goûter par exemple. On veut acheter un goûter, mais en même temps on ne veut pas l'acheter. Pourquoi? Parce que on veut économiser de l'argent, on ne veut pas dépenser de l'argent. Et à la fois on veut acheter, à la fois on ne veut pas acheter. Mais au fait, on n'a qu'une seule volonté, et c'est celle qu'on va faire. Si par exemple, finalement, on finit par acheter le goûter, c'est notre volonté principale. Si par exemple, on finit par ne pas acheter le goûter, mais on veut économiser, c'est notre volonté principale. Il en est de même pour Jésus, puisque nous les aimants, on le fait comme ça. Il en est de même quand il était à Gethsémane. En tant qu'humain, il était dans, je ne dirais pas dans le désespoir, mais ni dans la peur. Mais comme tous les humains, il était dans l'inquiétude. Voilà, je crois que c'est le mot qui va. Il s'inquiétait, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Parce qu'il savait qu'il allait mourir. Il allait souffrir, il allait mourir. D'un côté, on peut dire qu'il ne voulait pas mourir, mais le plus important, ce qui était vraiment important en lui, c'est qu'il nous aimait. Et finalement, vous savez très bien, il a accepté de mourir. Il n'était pas forcé de le faire. Il pouvait très bien revenir au ciel à ce moment-là. Mais comme il nous aime, il a préféré mourir pour nous. Il en est de même pour ce verset ici. Même s'il dit qu'il est venu ici pour ne pas accomplir sa volonté et celle du Père est la même. Mais il dit ça pour nous montrer l'exemple, pour qu'on accepte la volonté de ceux qui nous envoient. On nous envoie faire des bonnes choses, quelles que soient, et il ne faut pas le faire dans l'inquiétude, pas dans l'inquiétude, mais en marmonnant par exemple. Mais il faut accepter ce qu'on nous dit de faire. Et c'est ce que Jésus fait ici. Il accepte la volonté de son Père, parce qu'il est l'envoyé qui vient du Père. Cela ne signifie pas qu'il n'a pas la même volonté que le Père. Si on regarde bien la fin des versets 39 et verset 40, il est dit qu'il ramènera tous ceux qui croient en lui à la mort, à la vie au dernier jour. N'oubliez pas que ressusciter n'est que l'œuvre de Dieu. Élie a ressuscité, Élisée a ressuscité, Paul a ressuscité, mais tous disent qu'ils utilisent la puissance de Dieu pour ressusciter les morts. Seul Jésus utilise sa propre puissance pour ressusciter les morts. Donc, il est Dieu, tout simplement. Donc, puisqu'il est Dieu, sa volonté est la même que Dieu le Père. Et c'est quoi sa volonté? De nous sauver tous. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. C'est à nous de montrer cet amour à tout le monde, afin de continuer son œuvre. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu notre Père soit avec vous, et la communion avec le Saint-Esprit soit avec vous. Amen. Unissez-nous dans la prière.
Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée. Apprends-nous à partager ton amour, à partager le fait que ta volonté était de mourir pour nous sauver. En ton nom, Seigneur, nous recevons cette prière. Amen. Tali
Ojciec Jezus liteli. Nganyatwa lahat, ibeti
velomn'io asandrato ny fideranao fatsalanimiterane jesosy mikirawe halleluya manfredamehuasi eramkabalazazi fisinopazakasika kuwasalatumafindife hannakumanerananita velumire
Iterano Jehovah mankalazazy amin'nokana mankalazazy amin'ny valia. Halleluia.
Kanadia kely indrindra aza no ny andohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao. Joba toko 9 ny andinin'ny 7. Radio Teny Fiainana FM 91.2. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen.
Metry toko fahaenina andiny fahaefatra amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby roapolo. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Misaotranao re mihaino radio teny fiainana anako. Eny re bebea. Raisitsika amin'ny marin-drefy raika amin'ny 7 teboka 2 megahertz zany a. Misaotra re.